GG Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Androany nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha Apollo 21 voaelika higadra roapolo taona asantenivoziny Paul Rafanoarana sazy miatra folo taona avy kosa no azon'ny Philippe Marc François sy Aina Razafindrakoto izay prêtre kombakomba taminy. Mbola nanamafy ny amin'ny tokony hijeren'ny fanjakana ny famanany olana sosialim-bahoaka ny antony miram-pirenena androany nandritra ny famaranana fitaom-pivoriana ara-potoana. Medaly volamena ray ary medaly volafotsy roa izay no amboara ho an'ny Madagasikara nandritra ny fifanana iraisam-pirenena ho an'ny vokatra kakao tsara indrindra tamin'ity taona 2024 ity. Yakatra ny lanjan'ny kakao vokariny eto Madagasikara ary ampitomba ny mpanjifa izany eo amin'ny setra iraisam-pirenena raha ny fanazavana. Nanomboka tamin'ity taom-panjonoana ity vao afaka mahazo manangona vokatra ireo teratany malagasy mahafeno fepetra mahakasika ny drakaka. Mbola ambany nefa ny vidiny akany ireo mpanondrana ny vokatra izay mahavelotaraina ireo mpisehatra. Maresaka iraisam-pirenena folo taona nitondran'ny Kim Jong-un folo taona aty aoriana mbola misedra krisy ara-toe-karen'ny Korea Avaratra. Ny andinteny ravatra. Manantso ny araba tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Écoute TV Manasanoara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao androany nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha Apollo 21 voaelika higadra roapolo taona asanterivoziny Paul Rafanoarana sazy miatra folo taona avy kosa no azon'ny Philippe Marc François sy Aina Razafindrakoto izay prêtre kombakomba tamin'ny alariny avison. Voaelika higadra roapolo taona anterivozina sazy miatra i Rafanoarana Paul izy no voalaza fa atitony kotrika ny fikasana amony ny filoham-pirenena. Sazy folo taona no azon'ny Philippe Marc François sy Aina Razafindrakoto izay prêtre kombakomba taminy. 10 taona sazy anterivozina no azon'ny Voangy Rafanoarana. Raha sazy miantona kosa no azon'ny Yvon Handriazanak'olona na fantatra amin'ny anarana hoe Sariraka sy Ramahatra Victor. Afaka noho ny fisalasalana i Ferdinand Razakamanana no ahafahana madiodio kosa ireo zandary voaroiroy tamin'ity raharaha ity. Androany no namoaka ireo didim-pitsarana ireo ny fitsarana adieloka behivavy ateny amin'ny lapam-pitsarana Anosy. Tsy zany zany araka fangatana izay nataoko tamin'izahako ny teny farany satria zany teny farany ny fiarovana n'olona rehetrarehetra dia hoe izahay miaro Andriamatoa Paul Rafanoarana dia araky ny teny sy fanazavana nomeny teto amin'ny fitsarana rehefa natoro le izy dia hoe ireto olona rehetra ireto roapolo zay ny atozy izy zaho ny faharoapolony fa ireo 7 reo tsisy idiran'ireo ny resaka Apollo 21 satria izaho no concepteur ny io Apollo 21 io revirevo koa ary c'est une ambition ary za rery nanao an'io fa tsisy nidirandreo olona reo. Manomboka eo zany dia hitatsika tsara mazava fa hoe noraisiny Andriamatoa Paul Rafanoarana ho azy ny resaka Apollo 21 reto zany tokony ho afaka eo zany tonga dia efa hoe afaka daodaoly olona rehetra ohatra raisina amin'izay satria Apollo 21 no hitsaranandreo olona reo. Ny alatsinainy ho avy izao no ampiditra ny antota taratasy ho fandravana ny didy io ny mpisolo vavy manoloana ny didim-pitsarana mikasika ny Apollo 21. Raha ny fanazavana hatrany tsy nisy ny porofo noentiny mpepanga ireo olona voaheloka ireo. Manay ny fisian'ny baiko politika ambadika amin'ity raharaha ity ny mpisolo vavy. Manao cassation zay na tiana na tsy tiana satria zay tsy faly zay zany momba ny Paul Rafanoarana sy Ramatoavadiny sy momba ny
le Philippe François sy condamné rehetra zany tsy maintsy anao cassation zay ny cassation moa zany 3 jours après ny prononcé ny verdict ka pendant le jour ouvrable ka raha pitso sy afaka pitso a sabotsy lady tsy ouvrable io ka noho zany a dia amin'ny latsinainy sy talata larobia zany zay a no ametraka zay zavatra fa tsy zao dia arakaraky ny efa ahafahany eo amin'ny cour suprême mandahatra ny dossier ao aminy sy hitondra ndrara eo masony reo tsara be dia be miaraka aminy amoaka didy fa ity zany zao a zay mino fa mbola anahirany ty zavatra ty satria azadino araky ny tenitsika teo fa hoe misy le mpibaiko avy aoriana ao a ka tsy fantatra iny amin'ny baiko mety efa mandeha any. mizaka n'izo pirenena frantsay ny roa amin'ireo avoelika ireo ka azo heverina ho ireo mpisolo vava ny idiran'ny fanjakana frantsay amin'ny mahakasika ireo teratany frantsay ireo andrasana araka izany ny mety ho toy ny rara. Nanamafiny amin'ny tokony hijerevan'ny fanjakana ny famahana ny olana ny sosialim-bahoaka ny amin'ny teny meram-pirenena androany nandritra ny famaharanana ny fivoriana ara-potoana Henri Florio. Ny farana androany ny 80 andro nanatanterahany anivo ny antenimera rotonta ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa amin'ity taona ity. Ankoatra ireo volavolan-dalàna maro samihafa nandraisana fanapahan-kevitra isan'ny nisongadina nandritra ny fotoam-pivoriana ihany koa ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Nanamafy ny filohan'ny antenimera-pirenena nandritra ny lanonam-pamaranana fa tokony hijerakaiky ny famahana ny olana ny sosialim-bahoaka ny fitondram-panjakana. Izany indrindra no nahatonga azy ireo nandany ilay volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 izay isan'ny asa lehibe no tanterahana nandritra ity fotoam-pivoriana ity. Zahay tena nolaninay ilay lalàna LFI satria tena akasitrahanay ny sosialim-bahoaka ny volana tokana ho ny sosialim-bahoaka izay anakianana ny fitondrana izay nisy amin'izao fotoana izao fa tena hita ilay ezaka izay natao ny fitondrana araky ny voalazako teo 731 milliards ariary natokana ho ny sosialim-bahoaka izany hoe ny fahasalamana ny fampianarana sy ireo sisa hafa koa. Ny mila renina aloha amin'ny ankapobeny zany a dia lay voalohany indrindra lay fitarozana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra iny moa tsy navao teo fa mitarozatra aloatra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra aloha ny eo amin'ny fahefana manam-pateraka ary manaraka an'izay koa dia ao anatin'ny fahefana manam-pateraka ao zany a dia efa hita helin'ny gazety reny rehetra reny fa misy marary misy aretina ao anivony ao. No amafisin'ny filohan'ny antenimera-pirenena ihany koa fa tokony ho jerena akaiky ny lalàna mahakasika ny ACJ izay mihemotra lava ny fotoana tokony hanatanterahana ny asa mba hipetrahany fandarahan-dalàna ito amintsika. Ka ny lalàna no mahatonga azy mihemotra satria izao ny antony ao anatin'io lalàna io ihany no misy hoe ny roa ampahatelo misy olom-bava-bahoaka no manapaka ny fanenjehana an'ireo olona tokony handeha eo anatrehan'ny haute cour de justice. Zany hoe 2/3 no mandany an'ilay fiampangana izay vao azo alefa eo amin'ny haute cour de justice. Tsy mety hitratra io roapatelona io fa angamba ny mety isoroana angamba ny hoe zany atao hoe impunité tsy fantatra fa mety io lalàna io mihitsy ny mila fanamboarana. Nanao antsoaviny amin'ny tokony hanendrena ny ministra tompon'andraikitra mahakasika ny arenan-kimbony tany sy ny loharano stratejika ihany koa ny filohan'ny antenimera-pirenena nandritra ity lanonam-pamaranana ity. Nambarany ihany koa fa mitarazoka ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika izany. Antenaina hitondra fampandrosoana marina araka ny nandrasana azy ihany koa ny fandaniana sy fankatoavana ny volavolam-panjakana maro samihafa. Ankoatra ny teo anivony antenimera-pirenena ny tolakandro teo ihany koa no namarina ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ity ny eo anivony antenimera-ndoolona. Sehatra isan'ny manaparitaka ny valinaretina Covid-19 ny sehatry ny fitaterana manoloana izany mba hisoroana amin'ny fiverenana amin'ny fiboana
misy ny fitsiriana tampoka izay nitanterahan'ny ministera ny fitaterana amin'izao ankatoko ny fety izao misy alarana arjona. Manoloana ny fitombo ny fipariany valana retina COVID-19 amafisina ny fitsiriana ataon'ireo olona tonga eto Madagasikara ary tsy maintsy mihiboka raha nambara ny tale jeneraly ny ministera ny fitaterana. Sianay tsy avoakety roviana le izy fa tsy maintsy isy ho amafisinay mandritry nyty farany taona izay mampiakatra nisan'ny passager zany. Hatrany amin'ny hôtely manomboka aty amin'ny seranam-piaramanidina zany dia amafisinay ny fanaraha-maso an'ireo passager hoe izay tonga tomobily inona nitondra azy nakaiza izy any amin'ny hôtely inona dia izy koa ny visite inopiné ataonay any amin'ny hôtely ijerena hoe tena miconfine marina ve le olona sa lasa nitsoaka na tsy nanaja an'izay fepetra hoe confiné mandra-pahazo ny test négatif. Ankoatry ny fitsiriana ireo tonga amin'ny alalan'ny fiaramanidina, isan'ny ahitana betsaka ny COVID-19 ny any amin'ny faritra Vakina Karatra, izy ny fitsiriana tampoka ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra amin'ny lalam-pirenena 7 raha ny fanazavana. Eny amin'ny tobi-piatsonana ny tena mafisinay eto, indrindra ny faritra ny RN7 ray manontolo iny zany any tena betsaka an'ilay aretina zao. Entanina zany ny mpitatitra rehetra anaja ny fepetra efa napetraka hatramin'izay. Ary izay nataoko hoe isy ny fidinana ho ataonay na eny anivon'ny tobi-piatsonana na any amin'ny hôtely na ety Ivato Anaramaso izay tratra rehetra tsy manaja ny fepetra zany anamafy an'izay fanajana an'izay fepetra izay fa tsika miady amin'ilay aretina satria hitantsika fa tsika tsy maintsy miasa kanefa ny aina koa ambonin'ny zavatra rehetra dikan'izay tsy maintsy mitandrina mandraindraikitra ny tsirairay. Fitsinjovantsika ny asantsika satria tsika ny voankazoka voalohany raha miato raha misy confinement tsy miasa tsika raha miato ny fitaterana dia tsika ny vomafy voalohany dia eto zany dia manentana mpitatitra rehetra aleo miezaka miaro ny mpandeha atsika aleo miezaka miaro an'ilay aretina tsy hiparitaka toy izay tsika hiato amin'ilay asa. Ho an'ny fiara fitateram-bahoaka kosa raha ny fanazavana trano dia tsy mbola azo atao ny mampiasa ny strapotin, isy ny sazy mifandraika amin'izany raha toa ka misy ny fahatratrarana. Entina hanatanterahana ny veloran'ny filoham-pirenena mahakasika ny fanamorana ny fahazahoan'ny malagasy ny tany. Anatotosa fizarana karatany fahoben'ny ministeran'ny fanajariana ny tany miaraka ministeran'ny fambolena ny roapolo sy ny roambiroapolo ny volana desambra ho avy izao miantarandriana io. Mitoy ny hetsika fizarana karatany fahobe manerana ny nosy hisitraka izany ny faritra Morony Mani amin'ity indray mitoraka ity. Anatotosa fizarana karatany fahobe any an-toerana ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany miaraka amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Dia mikarakara lanonana fizarana karatany indroa miataona ny anankiray voalohany izay ho atao ny 20 ny volana desambra 2024 any commune Andrainjato Ouest ary ny faharoa dia ao amin'ny commune Ambondromisitra ny 20 ny volana desambra 2024. Izy io dia asa niarahana tamin'ny projet PLAE 4 projet de lutte anti-érosif izany hoe mikarakara ny fambolekazo eny amin'ireny tany tsy vita titre tsy vita kadasitra nefa misy fanajariana ireny. Izay indrindra no nahafahana namokatra karatany maro ao anatin'ny fiarovana ny zon'ny olona amin'ny fananantany. Entina hanatanterahana ny vinan'ny filohan'ny repoblika amin'ny hanamorana ny fisitrahan'ny malagasy ny tany izao hetsika izao. Ny ao amin'ny commune Andrainjato Ouest izay ao amin'ny faritra Haute-Matsiatra dia misy 900 karatany no zaraina. Fa ao amin'ny commune Ambondromisitra ihany kosa izay ao amin'ny faritra Morony Mani dia misy 530 karatany no zaraina. Ny fiara-miasa amin'ny projet PLAE 4 moa dia nahafana ihany koa nanofana sy nanome fanampiana an'ireny commune ireny izay niarahana ny asa mazava ho azy ary niarahana nanao an'ireny karatany ireny mba ho fiarovana ny zo ny olona eny fotony indrindra. Marihana moa fa eny amin'ny tany tsy vita titre tsy vita kadasitra nefa misy fanajariana na ny propriété privée non titré ihany no ahafahana manao ny karatany izay niarahana ny asa tao anatin'izany. Tsy aivina tanjona ny isitrahan'ny tantsahan'ny zony amin'ny lafin'ny fananantany izao hetsika izao.
Niverina ny orina ankehitriny ireo tsano tsy ara-dalàna manamorona ny renirano Ikopa etsy Tanjombato. Nateo aza ny fandravahana izay nataon'ny tompon'andraikitra ny volana septambra lasa teo. Mahaloana izany hiroso amin'ny fandraisana fepetra ny ministeran'ny fanajariana an-tany miaraka amin'ireo komuna voakasika raha nambaran'ny tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Abraham Randriamanana. Telo volana ty aorian'ny nandravan'ny tompon'andraikitra ilay trano lehibe ny orina tsy ara-dalàna nanamorona ny renirano Ikopa itetsy Tanjombato. Niverina ny asa fanorenana izany ankehitriny raha ny fitsirina nataony teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Ninina noho ny asa fananganana ilay foto-drafitra sa ireo tompon'andraikitra tena toerana nateo aza ny fandraharan'izany raha ny fanazavana. Raha ny rahantsika nahititsika dia tery amin'ny mazeur'ny Ikopa ery Tanjombato dia nisy trano narodana teo. Rehefa narodana ilay trano dia raha mandalo eny tsika amin'izao fotoan'izao fa dia ataontsika hoe mialatsiny amin'ny fitenenana mandrefy fanjakana mihitsy ilay tompon'ilay toerana amin'izao fotoan'izao satria ilay zavatra efa narodana teo dia naverina orina, naverina tafona ary miverina mivarotra ao izy. Tsara marina nefa fa ity netiko eto ity ny dossier rahantsika mahita fa ny zavatra reo olon'ireo dia nandeha nitory tany amin'ny tribonaly. Rehefa nitory tany amin'ny tribonaly, nitory ny commune, nitory nanao ny taratasy maromaro zay tsy fahefankory satria tsy anazy ny tany dia efa rejeté zany rejeté tao amin'ny conseil d'état. Dikan'izay zay angambany atao hoe faratampony amin'ny zavatra ohatran'ireny kanefa dia mandrefy fanjakana le olona amin'izao fotoan'izao. Arak'izany, iroso amin'ny fandraisana fepetra ary ny fanesorana ilay foto-drafitra sahiny any toerana ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany miaraka amin'ireo komina voakasika ny sy fanarahan-dalàna raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Natao izany no fisorohana ny lozateraky ny foto-drafitra izay tsy manara-dalàna. Ka eto dia manaiky ny tompon'andraikitra rehetra satria voakasika eo moa zany ny komina Rotota ary isorana sady satria efa mijery ny analàna n'ireo olon'ireo tanteraka mihitsy ny eo amin'ny komina urbaine sy ny komina Tanjombato dia efa mijery an'izay izy efa mifampiresaka izay fa tsy maintsy hosorana tanteraka ireo olon'ireo izay fandikana tanteraka no atao. Ka ho an'ny toerana sasany dia ararotina ihany zao zavatra hoe aleo re mba manara-dalàna. Ankoatra izay, mitoetra ny fidinana ifotony tanterahiny avy eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany iarahana amin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany amin'ny fitsiriana ireo fanorenana tsy ara-dalàna eto an-drenivohitra. Manamafy ny fanentanana izy ireo amin'ny fampanarahan-dalàna na amin'ny fananganana na amin'ny fangatahana ireo atao tantaratasy fahazon-dalana anorina. Misedra olana kosa ny tontolon'ny fambolena amin'izao fotoana izao noho ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Isan'ny ahafahana manatsara izany ny famokarana tantam-pianakaviana atanjona ny ampiroboroboana izany raha ny fanazavana. Miantarandriana evo. Manana anjara toerana lehibe ny famokarana tantanam-pianakaviana eo anivon'ny toe-karena. Mahery ny efatra sy roa tapitrisa ireo famokarana tantanam-pianakaviana manerana ny nosy ary miantoka ny 4,5 ny ari-karena vao be raha ny tatra ny taona 5,10 ny jerena. Miantoka ihany koa ny 5,7 ny sakafo raha ny tatra avy amin'ny Instat. Mbola olana nefa ny tsy firoboroboana izay tanteraka, isan'ny miteraka sakana ny olana mianjady amin'ny sehatry ny fambolena izay misy amin'izao fotoana izao. Dia olana resaka toetrandro, maina ny tany, raha niara tamin'ny toerana sinay izao zahay dia famitantara hoe manao akory any amin'ny toerana sinareo any. Dia zava-misy zara raha misy 500 ny tany voaketsa amin'izao fotoana izao. Maraka an'izay ritra ny loharano, ritra ny renirano. Mampitrotraka ty fisian'ity aretina ity izay tao misy moa zany fa tsy afa-miala mihitsy tsika. Maraka an'izay ny mahakasika ny fitaovana izay ampiasainay dia efa mihantsitra. Ohatran'izay koa ny foto-drafitrasa izay misy any tao dia midritra fa ny barazy dia efa mihantsitra ka mila fizarentsika zavatra izay. Fepetra maro no atao ato anatin'ny folo taona manaraka hanatsarana ity sehatra ity. Araka ny vohitra nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taona 10 ho an'ny mpamokatra tantanam-pianakaviana. Fa amin'izao décennie izao folo taona izao dia vao mainka hamafisitsika izany hoe inclusion économique anatin'ity sehatry ny famokana mpianakaviana ary ny fahatelo izay tsikely fa anisan'ny lehibe indrindra satria miresaka fianakaviana tsika dia miresaka ny vehivavy sy ny tanora zany dia tsy maintsy ho jerentsika koa zany indrindra hoe ahoana ny tosika izay tokony atao ho an'ireo vehivavy sy ny tanora anatin'izany hoe famokarana ara-pianakaviana agriculture familiale zany.
tsy aivina avy amin'ny mpamokatra tantanam-pianakaviana avokoa ny 700 vokatra fanondrana mampalaza Madagasikara toa ny kafe, jirovo, lavanila sy ny maro hafa. Medaly volamena iray ary medaly volafotsy miisa 2 izay no amboara azon'ny Madagasikara nadritra fifaninana iraisam-pirenena ho an'ny vokatra kakao tsara indrindra tamin'ity taona 2022 ity. Apekatra lanjan'ny kakao vokarina eto Madagasikara ary ampitombo ny mpanjifa izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fanazavana Abraham Randriamanana. Misongadina hatrany ankehitriny ny vokatra kakao avy eto Madagasikara raha ampitahaina amin'ireo kakao avy any ivelany nandritra ny fifaninana iraisam-pirenena ny kakao tsara indrindra ho an'ny taona 2022 izay notanterahiny ny COEX na ny kakao of excellence ny volana novambra lasa teo. Tamin'ireo firenena misy 400 nandray anjara tamin'ny fifaninanana, tafiditra ho isan'ireo 50 ny roso tamin'ny dingan'ny famaranana i Madagasikara. Ny voaka-pandresy ary nahazo ny medaly volamena ho an'ny faritanina Afrika nandritra izany Souavenir vahiny, filohan'ny kooperativa TMAR avy ao Sambrano. Ankoatra izay, nahazo ny medaly volafotsy 2 ihany koa isika nandritra ity fifaninanana ity. Zay agnatin'ny kooperativa zegny izay amin'ny lazan'ny Sambrano vitsy zegny kotanay mandeha. Zegny nahatonga zay nagnano fisompaninana io baka mba hitanay client. Mala sambanay nandeha anjara kakao zegny mila bio magnano bio kakao vita recensement tsara baka amin'ny Nahafeno ny fepetrana amin'ny kalitao na amin'ny fomba fambolena nandritra ny fifaninanana ny vokatra kakao avy eto Madagasikara. Maro ireo tombony ho azo amin'ny fisitrahana ny amboara iraisam-pirenena ho an'ny sehatry ny kakao raha ny fanazavana. Maro be zany mpamokotra kakao amin'izao tontolo izao. Dia tsika eto Madagasikara zany misy nahazo lara voalohany ary mety mpiakitra mpanjifa ny vokatra kakao avy eto Madagasikara indrindra moa zay mpamokotra izay nahazo mety eto. Dia qualité eto Madagasikara zany agnisan'ny tsara satria voalohany dia tany zany amin'ny karazana kakao eto Madagasikara voalohany tsy chimique regny le vokatra. Tena mbola naturel zany izy miboaka avy eo fa tsy mampiasa produit chimique ohatra ny engrais sy ny tarana. Izay agnisan'ny efa mampiavaka. Hatreto, tsy maharaka manoloana ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra kakao eto Madagasikara raha nambaran'ireo mpisehatra. Anton'izany ny fisian'ny olana amin'ny fambolena. Ny olana mbola tsy mampivoatra ny kakao zany dia ny olo zany ny resaka fananan-tany. Dia anisany hoe olana miseho aty aminay aty avaratra aty eo koa ny indrindra ny fiovaovan'ny toetrandro izay tamin'ny fotoana ity zao mbola tsy misy orana firy mihitsy efa ambany nefa ny hatramin'izay zany madotobra zany efa orana hoe tsy fankahitana. Ny fahatelo ny lalana moa zany efa manamboatra ny pika makany Andoharano satria any tena tobin'ny fambolena eto amin'ny faritra Sambrano. Manatana zany mba delena akaiky ny resaka heta zany mba tsy tokony hitovy amin'ny heta alohan'ny société zany ny coopérative satria ny coopérative ny mamelona ny fahamadinika. Miomana amin'ny fiatrehana ny fifaninanana iraisam-pirenena ho amin'ny taona ho avy ankehitriny ireo mpamboly sy mpioty eto Madagasikara. Izy mandritra izany ny fanatanterahana ny fifaninanana nasionaly ho fijerena ireo solitena ho amin'ny taona ho avy. Ifantoka mahakasika ny jery todika ny taona 2022 eo amin'ny lafin'ny politika sy ny fanatanterahana ny ivelorano filoham-pirenena ny fandaharana ankitso-po androany sy izay arahana ao aoriana ny fampalalam-baovao arahoany ampany amin'izay. Tsara ho hazavaina amin'ilay vahoaka mihitsy zany le velorano. Raha kajiana tsotsotra zany efa tsy telo amby folo tsony le velorano zao. Satria lay filoha nge tsy nijano amin'le velorano le nijajajajainy tamin'ny fampelezan-kevitra fa atsika mahatsikatsa ry vahoaka malagasy fa isaky manao discours lay filoha dia misy fampanantenana vaovao. Eo le olana amin'izay zany sarosabe ary ny anjefesana azy eo. Eo zany le olana amin'izao fitondrana zao lasa kilalao zany le fitantanana an'le firenena fa raha lay filohany nijanona amin'iny velorano iny ka nanatanteraka an'iny foana no asa nataony mety efa lavidavitra izy fa le olana ao isaky mahita voaka be da be lay filohantsika miakatra le filinina tonga de mahita zavatra ampanantenana an'izay le fotom-pisainana mihitsy na avy aty amin'ny andanina avy any amin'ny ankilany nefa voazanaka teny hoe voahidy jereo tsara misy zavatra anankiray zao marina ny teniny naman'olona tsara teny hoe nahavita daholo ianareo fa aveo mifampisitona body fotsiny rehefa aveo hoe zany nanao an'io fa tsy ala fa ny fipetrakin'izy de zao
misy exemple ray tany avakina karatra ity le resaka titre vert ty zany hoe tokony mandela izy fa ao ampivonombony ao a tena teneniko eto mihitsy zay tsy faly am'izany de mibotsina de mipoka fa ao anatiny ao a le hoe reto misy trano hipetrahan'olona ipetrahan'ny omby ipetrahany zao a de le fotodrafitrasy molo le zavatra tsara tarena asio amin'ny filoha ty aloha ty fa ny ariambadika ary a zavatra tena hoe tsy fampiseho masoandro tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorinan'izay atatsika ny mahakasika ireo vaovao any amin'ny afaritra eo any koa ny tontolo ny fanabeazana rehefa aveo ary smartphone vaovao FM Prime sy finday isan-karazany efa misy fihenam-bidy hatramin'ny 20 isan-jato miampika totolotra be dehibe eny amin'ny teny mashop rehetra manerana ny nosy fampisarana ny soa malagasy iray mirafy fetsambatra ho antsika rehetra. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. manana olana amin'ny perceuse ampiasainao ve ianao aza mampiasa ireny perceuse kely aina sy mora simba ireny ntsony ny vahaolana dia mtop mtop dia amin'ny vidiny mirary mafy mateza ary tena azo antoka. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. Mtop, faire la différence. Distribué par Rucodis Sarah Lalanne. Fotoana manatrany izany fety miaraka amin'ny fianakaviana izany mikarakara fifaliana ery feno fanantenana indrindra rehefa miara-mijery fahita lavitra ka andao ahary fety 10,000 ariary monja ny décodeur miaraka amin'ny access iray volana be izao tolotra manankery hatramin'ny 14 Desambra. Efa abonné Canal Plus ve ianao? Mahazo to Canal Plus mandritra ny 10 andro be izao rehefa avy manao réabonnement ianao manatony aingana eny amin'ny pajinjara Canal Plus akaiky anao. Chantecler, Niakotsik, Vita Malagasy. Chantecler, Akoutsmis hormones. Chantecler, Akoutsmis antibiotiques. Chantecler, Akun sakaf katsakasi soja zatu isanjato. Chantecler, Aku arapasalamana zatu isanjato. Atkisako. Chantecler, Aku tena mafilitra. Chantecler, mbola aparasanako zaraiko amin'ny manodidinay. Chantecler, Niakotsik. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika natomboka androany foromasan'ny arivo izay tanterana eny amin'ny université Ankatso karakarain'ny commune Antananarivo renivohitra izay tohanany ireo mpiara-miombonantoka isan-karazany amin'ity andihany voalohany ity tanora manodidina ny 500 no vinaniana ahazo asa ho ny ampikarakara io na saina. Ho fanampiana ireo tanora izay sahirana amin'ny fitadiavana asa natomboka androany teny amin'ny université Antananarivo ny forum asa ny arivo ahitana tolotrasa maro ho an'ireo tanora monina eto andrenivohitra. Tolotrasa ho an'ireo tanora fitsinjovana manokana an'ireo tanora izay mitady asa fa indrindra ho an'ireo mpanangana orinasa raha hitantsika zao ato misy ny espace formation izay fampianarana ny tanora mijery sy mitady asa hoe ohatrany ahoana ny atao hoe technique de recherche d'emploi ohatrany ahoana zany atao hoe manao entretien d'embauche zany mijery ihany koa ohatrany ahoana fanoratana lettre de motivation misy ihany koa ny espace conférence ao zay moa maforma azy fifampizarana amin'ireo orinasa rehetrarehetra eo hoe
ohatrany ahoana ny dingana ny lalovan'ny olona anankiray vao tonga amina toerana ohatr'izao ny orinasa ny mpanangana orinasa. Misy ihany koa ny fiofanana omen'ireo izay tanora tonga aty an-toerana hanampiana azy ireo amin'ny fitadiavana asa na ihany koa amin'ny fananganana orinasa ho an'ny tenany. Fitadiavana asa azy dia mitondra ny CV sy ny lettre de motivation, zany hoe na amina candidature spontanée zany. Dia izay koa no ny fanarahana tamin'ireo mpiara-miombina antoka ireo hoe isaky ny mpandray anjara dia manome tolotrasa raha raisitsika ohatra fotony izao eto amin'ny stand-ny commune urbaine Antananarivo dia manome tolotrasa zany zao zahay eto fampidirana miasa sy fifaninanana ho an'ny sapeur pompier, misy ihany koa ny police municipale. Misy zao manome amampolony, misy indray manome vitsivitsy arakaraky ny alebean'ilay orinasa zany fa za zao mahita hoe misy manome tolotrasa 20 dia arakarak'izay filan'ny orinasa zay moa mahakasika ny fahaiza manao an'ireo tanora ireo no andraisany azy. Itorampitso ity forum Asany Arivo tanterahana eny amin'ny anjerimanontolo ity izay karakarain'ny commune Antananarivo renivohitra. Hita amin'ireo trano eva mahery ny 70 isan'ny tolotrasa tohana amin'ny fananganana orinasa, fampiofanana sy torohevitra arak'asa maro samihafa. Raha ny vinan'ny mpikarakara ny hetsika tanora manodidina ny 500 isa no ahita asa amin'izao andiany voalohany tanterahana eny amin'ny esplanade ny Université Antananarivo izao. Nanomboka tamin'ity taom-panjonoana ity vao afaka mahazo manangona avokatra ireo teratany malagasy mafeno fepetra mahakasika ny drakaka. Mbola mana nefa ny vidina akany ireo mpanondrana ny vokatra izay mahavelo taraina ireo mpiantsehatra Henri Florian. Efa miverina misokatra tanteraka amin'izao fotoana izao ny taom-panjonoana na fitrandrahana drakaka eto amintsika. Niavaka izany tamin'ity taona ity raha toka nankatoavy ny fitondram-panjakana ny etaetan'ireo mpanangom-bokatra ny amin'ny fahafahan'ny malagasy rehetra mitrandraka izany drakaka izany ankoatra ireo vahiny izay nanjakatokana teo aloha. Afaka misitraka ny fanangonam-bokatra avokoa ny rehetra raha nafeno ny fepetra takina amin'izany amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe ho an'ireo mpiantsehatra izany raha ny fanazavana. Faly tokoa ny mpisehatra ny drakaka rehetrarehetra tamin'ny fanapahan-kevitra izay niraisy ny andriamatoa minisitra satria dia hita fa manana an'izay traikefa izay tokoa izy ary dia ny tanjona dia handrava sy hanafoana tanteraka an'ireo monopole izay nitomaninay tao anatin'ny 5 taona. Izay anefa dia tsy fanapahan-kevitra n'izy rery samy rery ihany fa nanangana commission izy izay maromaro ny staff mitambatra ao raha tsy diso mpakany bianco ao anatin'izay dia baiko avy any amin'ny président zany mba hampangarahara kokoa amin'ity resaka asa jony ity mba tsy hisiny kolikoly ary nakamarinao ankehitriny fa dia ny sokafanao ny sinoa sy ny gasy rehetrarehetra zay manana ny atota taratasy afaka misehatra ary manana ny vola zay afaka ampiasaina amin'izany dia miasa ara-dalàna amin'izao tsika miteny izao. Na eo aza izany mahatsiaro matiantoka ihany koa ireo mpitrandraka drakaka ireto manoloana ny fahambaniny ny sarany fakany ireo mpanondrana ny vokatra izay manodidina ny 5,000 ariary eo ny iray kilao. Aminao izay collecteur ny drakaka indrindra amin'ireto prix-nay collecteur ny drakaka zany tena ambany be, tena ambany ny fakan'le mpangala entana amin'izao nefa manantena ny fisokafana io sy le olona izay mpandraraha asa vaovao izahay tena hijery tanteraka fa tena sahirana ny collecteur ny drakaka nandritran'izay fotoana ela be izay. Mamelona tokantrano maro ao mahajanga ao ny fitrandrahana drakaka ka anaovan'izy ireo antsoavo ny amin'ny tokony hijereny ny fanjakana mahakasika ny vidim-bokatra amin'izao fisokafany taom-panjonoana izao. Lafo mavao hafa kosa indray dia olona manana fahasembanana mandidina ny 2,000 isa no nahazo fiofanana tamin'ireo ivitoerana 5 ny CNFPSH izay manerana ny Anosy androany. Nisy ny famparapitiana ny sationany asa vitan'izy ireo teny Ampandrinoby Iona Saina.
Nitoyatra ny asan'ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap na teo aza ny valanaretina Covid-19 nisy ny fanofanana ireo olona manana fahasembanana ary ny fanindran-dalana tamin'izay ny fanajana ireo toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana tsy parian'ny valanaretina. Androany nisy ny fampiratiana ny asa vitan'ireo olona manana fahasembanana teny amin'ny CNFPPSH Ampandrinomby niarahana tamin'ireo mpiara-mombonantoka. Ny antsika androany zany a dia fiara-miasan'ny fitoerana eto amin'ny CNFPPSH sy ny mpikarakara ny etsika ny eo amin'ny INSCAE izay mpianatra manao fahalalana ao amin'ny INSCAE zany a izay fampiresaka tamina hoe hanao organisation mba zavatra vitan'ny mpiofana izay tsy izovina amin'ny rehetra moa fa sembana eto amin'ny CNFPPSH dia ny fampiratiana an'izany zava-bitan'ireo olona manan-kilemireo zany a ary fampisehoana ihany koa fa noho ny amin'ny alalan'ny fanofanana arak'asa dia mendrika ny anana asa manokan'ireo ary mendrika ny amokatra zavatra tsara ihany koa mba hampandrosoana ny firenena dia izay zany ny antom-pisinay eto amin'ny anio. Manodidina ny 2 arivo no olona manana fahasembanana efa nahazo fanofanana ka afaka miditra eo amin'ny sehatry ny asa ankehitriny. Mbola maro ihany koa ireo hofanina ho ny Italia ny CNFPPSH. Ny CNFPPSH dia mandray anjara ihany koa amin'ny atao hoe projet présidentiel izay manofana olona ny daolobe amin'ny fiofanana foiezaka dia raha ny tombanezaka na ny zavatra efa vita osisa dia efa eo amin'ny maheriny 2 arivo eo ny voaofana zany tamin'ny ty taona ity. Raha ny mpanaraka ny fiofanana dia eo amin'ny 500 latsaka kely eo zany le manaraka fiofanana ataona hoe FPQ no nivoaka tamin'ny 8 Desembre. Ankoatriny ny Ampandrinomby ho an'ny eto Antananarivo, misy ny ivitoeran'ny CNFPPSH ihany koa any Soavinandriana Itasy, antany Malandy Mahajanga, any Sambava ary any Miary Toliara. Toerana izay anampiana ireo olona manana fahasembanana ampianarana sy ampiofanana azy ireo ho tonga aleo tena sy hiditra eo amin'ny sehatry ny asa. Malona ny famaroan'ireo omby very tsy hita popoka amafisina ny fanaraha-maso ny fivezivezena sy ny fanamariana ny taratasin'omby any amin'ny afaritra Fianaratsoka eto Andretsilava. Tao anatin'ny 5 taona sy tapany izany hoe nanomboka ny taona 420 mitotaly hatrany amin'ny 3,4 alina ny omby very tsy hita popoka manerana ny nosy. Izany hoe manodidina ny 570 n'ireo omby very no tsy hita. Izany hoe raha misy omby 100 zany very ny 80 hita fa ny 70 tsy hita manjavona. Fanontaniana mipetraka raha hoe makaiza le omby manjavona. Ny omby mora efa matavy dia tsy maintsy lany anaty vilany zany. Izay mahita fa be dia be ny efa lany tamin'ireo tao anatin'ny 5 taona. Rehefa totaly ny vidin'ireo omby ireo zany raha mikontry farany ambany satria mivosotra zao mety efa 2 tapitrisa ataontsika hoe 2 tapitrisa moyenne aleo satria misy omby kely misy omby lehibe dia mahita sady hoe 83 milliards d'ariary. Vola goavana be zany no very tany amin'ny piomby. Lasa ny dalo zany. Nisy araka izany ny fikanandoha natao tao Fianaratsoa niaraka tamin'ireo délégué mpanjakana, vétérinaire, izay mpikirakira ny taratasin'omby, lehibe ny district, ny préfet, izay mitariny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie-pirenena. Fotoana nahafahana nijery sy mamerina indray ireo azo atao sy ireo tsy azo atao ahafahana manatsara ny fanaraha-mason'ny omby. Mba ialana amin'ny koa amin'ilay hoe misy délégué ho ny voasambotra ary, misy délégué vétérinaire ho ny voatazona ary. Mba tsy ao saina hoe matory ny olona reny voatazona misy antony. Fa ianareo mbola tsy voatazona kosa raha nisy zavatra natao tany aloha aleo mijanona. Ny mpangalatra ne matoy izy mahavita mangalatra misy mamoaka ny alatra fantatsika zany. Reo le lazainareo mpanao gazety dalo amolona tabatra. Mety misy aminazy amin'ny mpitano filaminana, mety misy aminazy amin'ny mpitondra fanjakana, misy aminazy amin'ny mpivoafidy. Ny ratsy tsy na tsy kely lalana. Zay zany ny adivantsika hoe mampitovy fomba fiasa mba hakelikely ateritery ny mpanao ratsy ka rehefa mba mitovy ny fomba fiasa mifankazo tsara kelikely kokoa ny lalana andehanany ratsy dia rehefa tsy matavavoaka omby moa izy tsy lafo ny ombiny dia mihena ho azy ny halatro. Isan'ny faritra ahitana omby maro ny faritanin'ny Fianaratsoa izay manana tsenan'omby roa lehibe mifanakaiky, Ambalavao sy Iosy. Ho amafisina ny fanaraha-maso sy ny fanamarinana ny taratasin'omby
amin'ireo tsena roa lehibe ireo. Hojerena manokana ary andraisana fepetra ihany koa ireo dalo ambony latabatra, manohana sy miaro ireo mpanao asa ratsy eny fotony araka ny fanazavana. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia saika niditra amin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra avokoa ireo sekoly eto Antananarivo renivohitra. Ny fizarana bulletin nataony ankamaroan'izy ireo amaranana ny 3 volana voalohany ambinina Ravelo Orson. Nateo aza ny vanim-potoanan'ny fiobona, azo lazaina fa afapo ireo mpanabe tamin'ny vokam-panadinana 3 volana voalohany. Nisy ny ezaka nataon'ireo mpanabe sy ny ray aman-dreniny mpianatra ary ireo mpianatra tamin'ny fiatrenan'ny fanadinana raha hoany eto amin'ny EPP Morondava Antiroka manokana. Androany zoma no aniditra tamin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra izy ireo. Ho anay eto amin'ny EPP Morondava nanomboka androany zoma 17 Desambra ny fialan-tsasatra ny mpianatra amin'ny Krismasy. Ny fahaizan'ny mpianatra nisy ihany koa ny aloha ny resaka confinement satria nisy fahatapahana ny taom-pianarana teo aloha zany nisy zavatra tsy ampy kely. Nisy nefa ilay rattrapage dia teo amin'izay nanenjehana ny programme izay tsy vita dia amin'ny ankapobeny zany azo atao hoe tsara ihany ny valim-panadinana ny 3 volana voalohany. Namiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra azy ny mpianatra. Tsy tokony variana ireo ray aman-dreny sy ny ankizy mpianatra. Tokony ianao ny famerenandesina hatrany. Ho anay eto manomboka androany ny vakansa dia amin'ny 5 Janoary 2024 no miverina. Ho an'ny administration dia miasa amin'ny tapakandro maraina ihany izahay ho an'ny filan'ilay aman-dreny raha misy ilain'ny zareo amin'izay. Manentana antsika ray aman-dreny marina fa vakansa tokoa ny mpianatra nefa arak'izay hoe mety hisy ny confinement dia manentana antsika ray aman-dreny hampianatra ny zanakitsika tsy ho variana amin'ny lalao any tokantrano any. Fiaraha-miasa ny antsika fanabeazana iombonana ray aman-dreny namana manentana antsika hiara-iasa mpianatra. Tsy aivina, miisa 20 ny isan'ireo mpianatra eto amin'ny EPP Morondava Antiroka ary nahatratra any amin'ny 17 faingo 120 ny isan'ireo mpianatra fampanadinana CPE tamin'ny taom-pianarana 20 sy 20. Maro ny olana sedrain'ireo ray aman-dreny antony ametrahan'ireo zanany eny amin'ireny ivitoerana fitazana zaza ireny raha any Morondava izay nanaovana fanadidina zaza 2 volana hatramin'ny 2 taona no afaka raisina amin'ny tanana fanadidina. Ny fahafatesan'ny ray aman-dreny, ny tsy fahasalamana ara-tsaina, tsy fahafantarana ny ray niteraka ary noho ny amafisan'ny fiainana no antony mahatonga ny olona mametraka zaza ho tezaina amin'ireny ivitoerana fitezaza zaza sahirana ireny. Zaza voateraka 2 volana hatramin'ny 12 taona aterin'ireo ray aman-dreny amin'ity ivitoerana eto Morondava Antiroka ity. Ny tsy fampiny toana ara-tsakafo no olana goavana sedrain'izy ireo. Sorotika tsara tsy hoe ny kamboty irery fa ao koa le zaza ao anatin'ny ataontsika hoe en cas de danger le reny mamilava, ray mamilava, miady lava fa mono dia misy le zaza mihitsy no tsy mataty mipetraka any amin'ireny toerana reny raha tsy zakany intsony dia mitaraina izy dia tazomina eo aloha mandrapa. Misy antony lehibe matoy izy manaritra an'ireny zaza mety amin'ny akany na ty amin'ny centre fa raha nariny tokoa reny fa ny anaty poubelle na teny amoron-dalana fa reto nateriny taty amin'ny akany dia ny akantsika tsy poubelle tsy zordira fa misy fitiavanao ary tena manana ny raison mihitsy izy rehefa ataony fanadihadiana dia matetika condition apetrany dia hoe mba tezao aloha mapio le apio fa zao hoe mahitady karama aloha hoe rehefa mahita karama dia mba alaika any reny zanatry mba hitokantrano dia hiaina hiverina hiaina amin'ny vaovao indray ohatran'izay le izy ka hoana moa ny antony tsy andraisanao an'izany zara ry izy manao an'izay. Raha toa ka misy ny faniren'ireo ray aman-dreny haka ny zanany, azon'izy ireo ataony maka ny zanany raha toa ka mbola velonaina ny raina ny reniny. Raha velona le reniny, velona soma tsara tamin'le aretina zaza azy antony nametrahany an'le zaza tato ka alainy tena zay ny sorona indrindran'Andriamanitra. Omena azy matoy izy akaza vonona izy zany hikarakara sy hitaizany le zanany iray
dia mba ho toerana ho an'ny hafa koa fa tsy hoe ho tazominaty mandrakizay. Ny fanomezan-tanana sy ny fanampiana ny zava-dehibe eo amin'ny fiarahamonina ho fitsonjovana ireo zaza sahirana indrindra amin'izao ankatoky ny fankalazana ny fety ny krismasy sy ny farantaona izao. Zakamboty satria amin'izao fety izao za zakamboty no tsisy reny a dia mahatsisy reny lazay dia tia hanampy ny ankizy samboty zay. Ny tanjonay angamba ny mba hoe ampifalifaly ny ankizy mba hitovy amin'ny olon-drehetra koa ny zaza tsisy ray aman-dreny intsony. Miisa 12 ireo zaza ray volana naterahany hatramin'ny 2 taona ary manodidina ny 100 ireo ankizy 7 taona ny miakatra izay sahirana tezaina amin'ity fitoerana ity. Vonana andray anjara amin'ny raharaham-pirenena indrindra fampandrosoana ny Madagasikara ireo mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miaramianga ao Taolagnaro anao songadina tao aorianan'ny fotoanandoparitra ny antoko izay nitodotsaina tamin'ity androany ity tany amin'ny toerana Gaëtan Andriatsilavo. Faritra 20 miaraka amin'ny faritra Anosy no nahavitan'ny fikaonandoparitry ny antoko malagasy miaramianga ny tsapa tsy nisy distrika latsaka voasolo tena avokoa ny mpikambana malagasy miaramianga rehetra nandritra izany fivoriam-be izany. Raha ny teto amin'ny faritra Anosy manokana izay manana distrika 3 Taolagnaro, Amboasary Atsimo ary Betroka tsapa ny fahavononan'ireo mpikatroka malagasy miaramianga amin'ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena. Tonga nanatrika izao lanonana no tanterahina teto Taolagnaro izao ireo olom-boafidy rehetra, ben'ny tanàna, mpanolo-tsaina sy ny sisa mpikambana ao anatin'ny antoko. Nafana ny ady hevitra indrindra ny mahakasika ny fampandrosoany fotony. Sarotin'ireo mpizaika amin'ny tokony ametrahana sy ampiarana ny tena fitsinjaram-pahefana ahafahan'ireo faritra, distrika, kaomuna ary fonkotany sitraka ny fampandrosoana amin'ny fanaraka amin'ireo arena ananany. Hitohy amin'ny faritra hafa izao hetsika izao. Tanjona ny anamafisana ny rafitry ny antoko ary indrindra ny fankankevitra ho an'ireo mpikambana manerana ny nosy. Isan'ny pekady napetraka ny fitondram-panjakana ny andrakofana halan'ny Madagasikara sy ny firosoana amin'ny fambolena ireo hazo aingam-pitombo ho fanatanterahana izany nisy ny fiara-miasa amin'ny Polonia Forest Madagasikara Gaëtan Andriatsilavo. Hazo tsara aingam-pitombo ary mitroka gazy karbonika avo 10 noho ny hazo rehetra ny Polonia ary manome oksizena avo 4 noho ny hazo rehetra ihany koa. Araka izany iroso amin'ny fambolena hazo Polonia ny ao Moramanga, fiara-miasa eo amin'ny orinasa Fanalamanga sy ny Polonia Forest Madagasikara. Ny tanjon'ny fiara-miasa amin'ny orinasa Fanalamanga moa zany mazava ho azy dia ny fambolea-kazo izay rahantsika rehetra mahafantatra fa ao anatin'ny programan'ny fitoeram-panjakana ary tsy fitoeram-panjakana malagasy ihany raha misy amin'izao fotoana izao fa dia izao tontolo izao mihitsy ny famondrona makany amin'ny fambolea-kazo dia lohalarana amin'izany zany ny Fanalamanga rehetra amintsika dia zay no nahatonga anay zany maniry fantatra ny fiara-miasa miaraka amin'ny Fanalamanga. Ny Polonia moa zany tsina dia anisan'ny hazo tsara ho an'ny avy satria voalohany indrindra ny tentsika fantatsika teo zany dia anisan'ny mitroka gazy karbonika avo 10 noho ny hazo rehetra ny Polonia ary manome oksizena avo 4 noho ny hazo rehetra ny Polonia. Tafiditra anaty paikady ny orinasa Fanalamanga amin'ny fanitarana velara-tany ambolena azo izao fiara-miasa izao, izany hoe tsy hijanona amin'ny fambolena akesika fotsiny ihany fa iroso amin'ny fambolena ireo hazo aingam-pitombo. Ho mora kokoa raha ny fanazavana ny ampitombo ireo velara-tany misy hazo voavoly. Espèce croissance rapide ngamba ny filazazy ka mifanody tsara mihitsy zay amin'ny ataontsika hoe antopisian'ny Fanalamanga. Fanalamanga moa araka ny fantatsika dia misana ny resaka fambolea-kazo ny tena ataony dia izao fiara-miasa izao zany tena hoe ilain'ny orinasa Fanalamanga, ilain'ny Madagasikara ray manontolo satria i Fanalamanga ny ataontsika hoe avokavoky ny resaka fambolea-kazo zany eto Madagasikara. Aritra 10 taona izao fiara-miasa ny roa tota izao ka nampahafantarina teto amin'ny foiben'ny orinasa Fanalamanga antiry ala ireo dinga-pambolena sy ny fitaovana ampiasaina ho fikarakarana ny fambolena ireo Polonia ireo. Vaovao mampalahelo kosa indray dia raha fampitam-baovao izay navoaka ny pejiny groupe izay tamin'ity ariva ity dia nodimandry izao ariva izao. I Andrianary Razafindrakody fantatra mibesa maro nary amin'ny tarika izay ny Kolo TV FM dia mirary fianonana fena ho an'ny fianakaviana ny tarika izay sy ireo mpankafy rehetra. Vadika maresaka iraisam-pirenena isika 10 taona nitondran'ny Kim Jong-un 10 taona teo aoriana mbola misedra krizy ara-toe-karena Korea Avaratra fanadina.
Folo taona lasa izay nisolo toerana an'ireny Kim Jong Il Kim Jong Un, ity mpitondra firenena ity izay nampana tena fisokafana tamin'ny fotoana nahatongavany teo amin'ny firenena, saingy tsy tanteraka izany hatramin'ny androany, isan'ireo firenena tsy mifandray amin'ny hafa i Korea Avaratra. Folo taona lasa nanana finiavana ny hanamaivana ny fitsirihana ara-toe-karena ihany koa i Kim Jong Un, ary tsy nijery ny firoborobony ny tsena mainty. Vokany, ny taona 2012 no nahitana ny tany ari-karena fahobe ambony indrindra tany an-toerana, tranambara ny banky fohibe ny Korea Atsimo. Vokatry ny tsy fisokafana amin'ny firenen-kafa nefa dia fantatra androany fa miaina krizy ara-toe-karena goava ny Korea Avaratra. Nanamafy ny vokatry ny fikatoany amin'ny hafa ny fiparihan'ny valinaretina COVID-19. Nanidiny sisy tany ny Korea Avaratra nanomboka ny volana janoary 2020. Ny taona 2020 no nahitana ny fitotongana ny toe-karen'ny Korea Avaratra betsaka indrindra. Dia ny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankatrany nanaraka izany. Soa fa tsara dolo. Vous a présenté Nivavo. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.